Vola mitetina 537 sy 9 ariary no efa azony ity lehilahy Mpisoloky antsoina hoe Steve na i Potsipo ity atamin'ireo mponina mipetraka ao amin'ny afokotany Tsararano ambony. Mitonina ho andro masom-pokon'olona ao amin'ity fokotany ity io lehilahy io aka mitety trano mihitsy mba akana vola amin'ireo mponina ireo. Elan'ny toratorany izy ankehitriny ka izao sendra rem-pianakaviana iray atsara sitrapoka anapandriavy hatrany eo anivon'ny fokotany akana ahafahana ny sambotra azy izao. Rangahy io aloha dia nandeha taminay tao nandeha angala volany inoma le couvre-feu zany izy uziny fa misy couvre-feu dia 50 000 zay volana leny taminay tao taminay kandro igny dia navy izy mbola nipodiny ray mandeha koa zany izy andeha angala fandroany koa fe mbola misy couvre-feu andeha angala le vola dia za manapiandry azy mambesa ela anao fe za mbola tsisy vola fa avy eo anao mipodiana viverany le 20 dia le 21 ma izy nipody taminay tao andeha angala le vola dia niantso le président fokotany za hoe marina ve tsy marina ary za fa nandalo tapiri amin'ny président fokotany voalohany zany nanontany marina ve le couvre-feu fa tsy marina le couvre-feu ka président fokotany teny tsisy couvre-feu fa tsy marina izany dia le raha fa nandalo moa le ramse dia nanontaniako teneniko amizay le président fokotany io le olo angala le vola dia le président fokotany moa navy namotry le ramse zany fa le ramse zany tena tsy marina zany fa pisantoko zany le ramse mikatramoly zany le asany. Ohatrina zany vola efa lasany tany aminao 10 000 ariary 50 000 francs vola fa lasany dia le angala fandroana zany izy asa tsy nagnome azy zany. Miaraka amin'ny taratasy ahitana ny listritr'ireo olona efa nahazahoana vola ity Mpisoloky ity aka ahitana ihany koa ny akaseny district izay asantoka ihany koa. Rehefa nojerena ny taratasiny izay hoentin'ity olona mpisantoka aty dia misy soniany district ato, misy kaseny district ato, fa tsy haiko hoe district avaizy ity na district avaizy fa dia mazava azy chef district, PO, l'adjoint, délégué d'arrondissement marobe ny vola efa azony ato. Raha nanao total tsotsotra koa ny teo aloha dia nahatratra 526 500 ariary. Dia ny faharoa tamin'ity volana septambra ity efa nahazo izy 167 000 ariary. Zany hoe fitambarandreo zany 693 500 ariary. Ataoko amin'ny teny gasy le izy 537 alina sy 9 hetsy. Zay zany ny vola efa azon'le rangahy ty teto amin'ny fokotanin'ny Tsararano ambony. Araka ny taratasy tany aminy izy ity fa tsy miforonoko. Amam-bolana maro no efa nandray fitarainan'ireo mponina ny eo anivon'ny fokotany satria manambara ity olon-dratsy ity mandritra ny asa ratsy ataony afanirahany ny asefo fokotany. Milaza ombenombeny aho fa zahay raha manao andro masom-pokon'olona dia tapotapoka ary tsy mila vola mivahoaka na dia ariary aza. Na dia ariary aza tsy maka vola mivahoaka izahay eto Tsararano ambony raha manao andro masom-pokon'olona. Marina fa avy any amin'ny fokotany Tsararano Anosikely ity olon-dratsy ity izao tonga manao ny asa ratsiny aty amin'ny afokotany Tsararano ambony izao. Misy araka izany antsoavy nataon'ny asefo fokotany mba handraisan'ny atompona andraikitra akaiky izao raharaha izao afamijaly ny mponina ao an-toerana.